Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, les gens qui courent après l'amour et qui le fuient. Et moi qui ferai pour un Dieu qui ne voit pas. Coucou! Dia amin'ny kafarina lalandava tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahambako anareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny resantsika anio zany dia momba ilay mpanakanto malaza dia malaza eran-tany tsy izy zany fa i Johnny Hallyday zany izay avy maty tamin'ny 6 décembre 2017 teo tamin'ny faha-470 taonany. Inona moa zany no antony mahasarika ny olona zany amin'ny mpanakanto iray io satria dia génération hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny antitra indrindra dia voasarika daholo. Iza marina moa zany i Johnny Hallyday. Izy io dia mpanao rock frantsay izay belge zany tena fiaviny ary teraka tamin'ny 15 juin 1943 tao Paris izy zany ka voateraka izy dia nilaozany irainy satria ao anatin'ilay atao hoe zaza tsy nirina zany. Ny tena anarany dia Jean-Philippe Smet ary ny reniny zany no nitaiza azy nandrindry ny volana maromaro dia rehefa avy eo dia natao azy koa zany ny reniny satria mpanao mannequin zany ny asany ary mandehandeha mitety tany maro zany ka napetrany tamin'ny anabavin-dreniny zany ilay zazalahy kely dia io anabavin-dreniny io mananjanaka vehivavy anankiroa izay atao hoe Destin et Mylène ka mpandia zany ireo zazavavy anankiroa ireo ka nitety any Eropa zany ry zareo miaraka tamin'ny Johnny Hallyday ka teo no nahitany voalohany zany ny atao hoe tontolon'ny fampisehoana. Rehefa lehibe zany i Destin dia nanambady ny Amerikana mpandia iray izay atao hoe Lee Hallyday ary io Amerikana io zany no nanome ny anarany hoe Johnny Hallyday izay nentiny tamin'ny nampanakanto azy. Ny Johnny Hallyday koa zany dia efa nanofinofy zany ny atao hoe Amerika zany. Tamin'izy 4 taona dia nahita ny Elvis Presley ary dia latsa-pitiavana zany tamin'ny hirany Elvis Presley sy ny stylany zany. Rehefa natao moa zany fanadihadiana dia Johnny Hallyday dia manana ny ataontsika qualité rehetra zany ahatonga azy eo amin'ny fahombiazana avo dia avo tokoa zany amin'ny mpanakanto azy satria nananany daholo zany ny hatsarabika, ny hatsaratarehy, ny charisme na ny charme zany ary manatsaina izy, manana talenta avo dia avo ary indrindrandrindra zany teo amin'ny fikirizana teo amin'ny fiainana zany no tena nahafantarana azy koa. Ary izy dia manana ny fanahy maha-olona izay niderana azy tokoa zany dia ny fahalalan-tanana zany ka izy koa zany dia namoaka diska maro dia maro tokoa zany manalivony maro izay nazahoany vola betsaka tokoa zany. Na dia teo izany fahombiazana rehetrarehetra izany dia nafantatra ihany koa zany ny ataontsika hoe ratrapo sy ny tsy fahombiazana teo amin'ny fiainana zany izy dia ny falahelofany zany ny hoe ny rainy izay tena tsy teo amin'ny fiainany mihitsy zany ka Leon Smith moa ny anaran'io rainy io ka dia niteraka ratrapo tao aminy zany mandramaty zany io hoe familan-drainy azy io zany. Nanana koa izy zany ny problème teo amin'ny fisika na ny impôt zany ary efa nanao fanandramana maro dia maro teo amin'ny famonotena zany. Izy koa zany dia
tsy tsaraina amin'iny hoe fijerevana azy aty ivelana ohatra ny hoe manana ny rehetrarehetra izy kanefa rehefa tena tao ny kanty dia mila fitiavana be dia be izy. Nanambady inenina izy ary mananjanaka efatra. Tamin'ny 1970 zany dia nanambady an'ilay mpira malaza atao hoe Sylvie Vartan izy dia niteraka ny zanan'ilay atao hoe David Hallyday. Tamin'ny 1983 zany dia nananjanaka tamin'ny actrice atao hoe Nathalie Bey izy ary niteraka Ali Laura. Tamin'ny 1970 zany dia nanambady an'ilay animatrice atao hoe Adeline Blondeau izy ary tsy naharitra firy zany mariage zany fa efa taona fotsiny. Farany zany izy dia nitady foana ny atao hoe tena fitiavana ary nahity zany izy tamin'ny 1970 zany dia nahita an'ilay tovovavy atao hoe Laetitia Boudou izay 30 taona ny elanelan'izy roa zany. Ka io zany no ataontsika hoe ohatrany hoe mitondra zany équilibre be dia be mihitsy zany teo amin'ny sehitry ny fitiavana zany tamin'io artiste io ary nanangan-jaza zany izy atao hoe Jade et Joy zany. Inona moa zany no tena ataontsika zany hoe iza marina zany Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smith sa Johnny Hallyday zany hoe misy ataontsika hoe personnage anankiroa zany amin'io lehilahy io ka iza marina izy zany rehefa tena atao ny kanty zany. Izy dia zazalahy izay nanana ny atao hoe ratrapo zany ary mila fitiavana be dia be zany teo amin'ny fiainany no ilay hoe tsy fankasitrahandrainy azy zany ary tsy ohatrany hoe fanaliny rainy azy zany na dia nanana ny ataontsika hoe fahombiazana zany tamin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany izy teo amin'ny fiainana. Tsy nisy vehivavy izay ataontsika kapa hoe manodidina azy tsy te hiaraka taminy kanefa raha ny akabeazan'ireo vehivavy ireo dia ataontsika fa tsy mahafantatra marina hoe iza marina moa zany izy. Izy dia sarokenatra ary somary tokatokan'izay kanefa zany ny ataontsika hoe ny fihetsehampony rehetrarehetra ny fiainany sy ny sentiment rehetrarehetra zany dia nolazainy daholo zany tao anatin'ny hirany ka zay no tena mampiavaka azy zany. Ka ny tena venty ny hirany zany dia ny fitiavana ary ny fitiavana amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny tena fitiavana na ny ataontsika hoe fitiavana saritsariny zany. Ny resaka zavatra maro izy zany tao anatin'ny hirany dia ao ihany koa zany ny ataontsika justice sociale sy ny ratra ateraky zany tsy fitoviana ara-tsosialy zany tao anatin'izany ny hirany atao hoe Ejo, Cadillac, fils de personne, je suis né dans la rue pénitentiaire, la loi du plus fort. Ny resaka koa izy tao anatin'ny hirany zany ny ataontsika hoe zany rasisme sy ny ataontsika hoe exclusion sociale, ny faniliana, ny atao hoe faible zany tao anatin'ny hirany hoe j'ai oublié de vivre, ma gueule, noir c'est noir, toute la musique que j'aime. Ny hira koa izy zany ny ratrapo amin'izany hoe voahika zany eo amin'ny fiainana zany dia ireo hirany ne me quitte pas, revoilà ma solitude.
izy koa zany a dia naprisika be dia be zany a ny olona ny hoe tsy ho kivikivy amin'ny fiainana zany a ny inoninona zany a hoe sakatsakana izay mitranga amin'ny fiainana zany dia nalefany ny message a amin'ny hirany a ataontsika hoe rock and roll attitude l'envie Tennessee vivre pour les meilleurs miresaka koa izy zany a tao amin'ny hirany zany a izay nalefany ho an'ny zanalahy Davida zany a izay a mihirany atao hoe titre hoe 100% dia ity album ty moa zany a dia album tena nakafiziko dia nakafiziko tokoa zany a tamin'ny hirany Johnny Hallyday ary hira koa izy zany a ny momban'ny zanany vavy a Laura izay ataoko angamba fa raha ny hoe déclaration d'amour tamin'ny zanany vavy a dia io no tena mamitona azy ny génération rehetra zany a dia voasitona tamin'ny Johnny Hallyday daholo ny hirany koa zany a ny tena mampiavaka azy dia ny ataontsika zany hoe thérapie par la musique zany hoe ny fanasitranana amin'ny alalan'ny hira zany ka ny tenako manokana moa zany a dia tena nakahery ahy tokoa zany a tamin'ny fiainako aty ny Occident zany aty Andilabato ny hirany satria matanjaka dia matanjaka tokoa ny hafatra izay alefany satria tena makahery anao ary manome ainy ny mipetraka zany amin'ny plasin'ny ohatra zao hoe ny plasin'ny olona izay voavaka ao anatin'ny fanavaka vavolokoditra ainy zany ny mamoaka ny sentimentny olo io ainy koa zany ny mamoaka ny ataontsika hoe ny sentimentny zany atao hoe olona voany fahadisom-panantenana eo amin'ny resaka fitiavana sy ny fiainana andavanandro ary manome fakaherezana foana izy zany ao anatin'ny hirany zany ka izay zany no tena mampiavaka azy satria noporifoiny zany zavatra rehetrarehetra zany tamin'ny nahafatesany zany fa teo daholy président de la république frantsay anankitelo ataoko angamba fa mbola tsy nisy mpihira navory olona betsaka ohatran'izany raha hoe tao Frantsa zany ka izay zany no isany mampiavaka zany any Johnny Hallyday zany teo amin'ny mampanakanto azy ary izy koa zany tsy voafetra koa zany eo amin'ny ataontsika koa zany hoe amin'ny hirany ihany koa zany no nahasarika azy fa teo amin'ny resaka koa zany hoe personnalité an'ilay olona ary ny ataontsika koa zany ny hoe ny fahaizany zany mifandray amin'ny olona ary nyporifoiny zany zavatra rehetrarehetra izany teo amin'ny fanetretena satria nangatana izy zany nangatana ny fianakaviany hoe alevina ao amin'ny fasan'ny olomanga ao Paris zany kanefa dia ny fidiny zany tany amin'ny nosy anty izay tena na avaliana ny maro tokoa hoe Saint-Barthélemy nahoana izy zany no nisafidy ny levina any ary amin'ny fasan'ny olona rehetrarehetra izay ataontsika hoe rapody sirabe olotsotra ka izay zany dia manamarika ihany koa zany ny ataontsika zany hoe toetoetrany Johnny Hallyday sy ny personnalité ary ny olona ohatran'ireny dia mamela foana zany mamy ho an'ny ataontsika hoe taranaka aty aoriana zany ka ny tenako manokana rehefa mihaino zany ny hirany Johnny Hallyday dia na dia mararirary aza ny lohako na dia reraka aho manao ny thérapie par la musique tafiditra ao anatin'ny muzika anaovako thérapie daholo ny hirany zany ka rehefa manao thérapie par la musique zany dia
tokony mitokana ianao zany ary tena maka concentration ary miaino amin'ny atsipriany zany ny tononkira ka manampy be dia be zany io amin'ny ataontsika hoe zany hoe filaminantsaina manampy be dia be zany amin'ny ataontsika hoe fiadina amin'ny arerahana satria ny hira dia manampy be dia be zany ao anatin'ny ati-do mamoaka ilay ataontsika hoe hormone sérotonine zany hoe ny hormone izay miteraka fahafinaretana ho an'ny olona iray zany ka hatramin'ny aérobika danse aérobika zany dia tafiditra ao anatiny koa zany ny hiran'ny Johnny zany izay nitondra vokatsoa be dia be mihitsy zany ny fahinoko anazy dia ho amin'ny resaka fitaizana saina sy ny fitaizana ara-pahasalamana ara-batana dia toy izay zany no azona tolotra antsika androany dia manaova abonnement amin'izany Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.